Mirabany Joel Biartsima miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandara. Maromaro ny vaovao ny tranga nandritra ny faran'ny herinandro iny miaro Solofar John izay ataontsika hoe ny vaovao politika maro samihafa moa zany raha tsy resaka fotsiny tsika ohatra zao ny fidinan'ny ankolafikery avy amin'ny andro Rajoelina tetsy mikanjany 13 May ary misy zavatra miverina foana miaro Solofar John anatin'ilay izy izay miparitaka anivona tambazotra tserasera maro samihafa ny tsara ireo ndray fa mizara vola sy ny sisa akoatran'izay ihany koa maromaro ireo izay ataontsika hoe député avy amin'ny andro Rajoelina izay nanao fanambarana fa efa tsy miaraka amin'ny andro Rajoelina intsony fa vonona hiaraka hanarina ny firenena sy ny sisa amin'ny fanovana rafitra amin'izao fotoana izao ireny rehetrarehetra ireny zany no manaporofo fa tena mbola miazakazaka ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana izao miara sotro farzana ny hoentiko manokatra azy Joel Biartsima dia teny amin'ity le toetra ara-pirenena amin'izao fotoana ity ho resantsika anazavana an'ity zavatra teneniko ity ireo karazam-baovao mipoitra ireo hoe amin'izao fotoana izao ireo mpanaradia nandriamatoa andry Rajoelina za tsy te hiteny ankolafikery satria raha ankolafikery tsy misy le ankolafikery Rajoelina azavako eo koa zay fa ireo mpanaradia azy dia miezaka mipetraka ho victime dia ny fomba hoentiny manao an'izay dia hoe mametraka lasa ry zareo zany amin'izao fotoana izao no miezaka mametraka ambony dia ambony ny zavatra rehetrarehetra nitsakitsahany hatramin'izay ny resaka safidim-bahoaka ry zareo androany milaza fa voafidim-bahoaka ary tokony ajany zany safidim-bahoaka zany raha tao anatin'ny fifidianana ny rehetra ny teny hoe aloha fifidianana madio isy ny tena fipitrany ny tena safidim-bahoaka nitsakitsahany zany fangatahana rehetrarehetra zany ary ry zareo amin'izao fotoana izao miezaka ihany koa mitondra ambony dia ambony ilaina hono ny fampiresahana dia le fifampiresahana amin'ny zareo le tenenina eo fa izy koa tamin'teo amin'ny fitondrana dia nanitsakitsaka ary nanamavo ny rehetra hoe inona koa zay zao inona koa dia ireo zavatra eo zany mipetraka ho victime izy lazainy fa zava-dehibe ny safidim-bahoaka izay tsy norara inona andritry ny fitotoana mipetraka ihany koa izy fa ny fampiresahana ny lalana idirany fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia tsy miala le atao hoe fanao ratsy mpanakorotana miaro tombotsoa an'olombitsy ireo nazavaiko raha ohatra antsika zao miresaka Joel Biartsima ny hetsika tetsy mikanjany 13 May nataony ataontsika hoe anakiroa ny tena olona hita teo amin'ny kianjany 13 May i Rinara Kotomanga ny ray raha tsy diso izay ny anarana dia Saondra Marie Michel ny ministra ny fanabeazam-pirenena mbola tsy navita famindram-pahefana moa zany raha ny tokony izy mbola mampandeha raha izy amin'izao fotoana izao zay tsy adinontsika koa mbola tsy navita famindram-pahefana mbola voafeta ilay hoe mipetraka mandritra ny telo volana eto manamarina ny zavatra rehetrarehetra nataony ao fa zao ireo olona roa ireo izay nitarika an'ireo olona izay hita maso azavaiko ny tenenako an'izay fa tsy hoe miteniteny foana dia hoe manaratsy olona eto fa dia voavidy voly ireo olona ireo azavaiko zay raha fa aveo ny antony mahatonga an'izay fa ireo olona anakiroa na Rinara Kotomanga na Marie Michel Saondra Marie Michel izy ireo Joel Biartsima tsy olona toteny tao anatin'ny mpanaradia nandriamatoa andry Rajoelina i Rinara Kotomanga dia voaroaka tamin'ny asany maha talehany serasera teo amin'ny fiadidinan'ny Repoblika noho ny resaka kolikoly noho ny resaka dossier marobe maloto dia nafindrafindra teo izy nisy fotoana izy efa sokajian'ny olona hoe miteniteny fotsiny fahatany miseho hoe miaro fa izy ihany koa noho ny sy nahatonga ny ady anatiny ny atao hoe fifandomana ao anatiny samy mpanaradia sy mpompan'andriamatoa andry Rajoelina apetraka eo iny fa efa naveriko foana fa ny zavatra tedaviny amin'izao fotoana izao dia ilay teo mpitondra teny ilay atao hoe ery andry Rajoelina ka azo ho toerana amin'ny fitantanan-draharam-panjakana amin'izao fotoana izao misisika mafy mihitsy izy amin'izay zay ny mahakasika an'iny fa mbola hiverenako indra i Saondra Marie Michel solombavam-bahoaka teo prime ministre teo filohan'ny antenimieram-pirenena fa tsy tafiditra mihitsy izy Joel Biartsima ary teo anivon'ny solombavam-bahoaka tamin'izany fotoana izany dia nametraka hoe tsy malala fomba monsieur manindry loatra ka anka nisongona ny hafa tamin'ny fametrahana ny panina ny président ny Assemblée nationale tamin'izany hoe Tokely Justin itenenana amintsika zany hoe ry olona anakiroa milaza fa tena manohana miady mafy amin'andrema mitombotsoa an'Andriamatoa Rajoelina ny arovandreo
de olona zay tsy toteny koa no tao amin'ny mpanoana azy. Zay zany zavatra ray. Raha mijery an'le hetsika tetsy amikanjany 13 May indray tsika Joël Bertsimba, ny zavatra manahirana ange de zao za anisan'ny nanao publication arabaina ianareo misitraka an'le fahalalahana, satria maninona ny hoe misitraka an'le fahalalahana, ny imprimer nataonareo zavatra efa ny imprimena tsara ary tsara le qualité an'le impression na A4 raha de imprimer ny imprimenareo ny afatra ny message rehetrarehetra tao anatin'ireny Joël Bertsimba de non à la violence, matahotra basy zahay, matahotra an'izao zahay, de ny rehefa mandray fitenenana koa nareo mirahavavy teo amin'ny 13 Mai, zay tsy matahotra osamborona, zay tsy nanao ratsy zay, fa nareo nge sady tsy nisy nanakana, tsy nisy naneritery, nisy mitehaka raha mahita nareo tehaka maneso le tehaka hoe alefa ataovy tena zany ny zavatra teo mifanohatra amin'le efa nisy banderole ngeza be non à la violence, fa tsy nisy dariko, tsy nisy bomba mandatsa-dranomaso, tsy nisy fisamborana natao anareo, nefa nareo ary misy dossier maloto alatra marobe nataonareo izay mitarika eny. De zao reny olona nitondra le imprimer reny, iza no nizarany reny, ary le fizarana azy de zao hoe tsy tahaka n'ilay tanora zay tsy tahaka n'ireo influenceur boritra ny nalaina de nysorana samy nanoratra ny zavatra mangitahita anazy, fa ny nareo jerevy tsara fa ampifandraisiko amin'le dorotrano nitranga tetsy Akorondrano ampifandraisiko amin'io le izy raha aveo hoe inona ny tena mangitahitan'ireo avereno Rajoelina, fa inona ny vitan'Andriamatoa Andry Rajoelina ho an'ireo matory mbola sahirana tahaka ireo olon'ireo ary manaiky karamaina amina 10,000 ariary 10,000 ony fa tsy ray alina ariary koa zany fa 10,000 ariary, de noho nylay tsy fahaiza mitantan'Andriamatoa Andry Rajoelina hatramin'izay, noho izay anisan'izay raha ny tokony izy de olona efa mananasa reo efa tsy ho atakalona ny 10,000 ny tapakandro na ndray andro andehanana manao ny fa aleo ny miasa mahazo betsaka noho izay izy tsy natakalona izay, fa maninona no tsy mavita maneho ny tena fitakiny reny olona reny, de izay no nisoratana fa imprimer vita tsara, misy sarisary tsara, matahotra basy, inona lay basy atahorana. De mieno an'ilay lahatenin'izy roa vavy Joël Bertsimba hoe miaramila no mitondra amin'izao fotoana izao de matahotra ny rehetrarehetra tadidio zay zavatra zay fandosoana ny zavatra iainana aza mandainga, satria ny zavatra nisy de zao ny kapisaty de ny teny fa tsy mety io famonoana ny malagasy tean'io fitakiana io, zay aloha ny tenen'ny kapisaty, zay zavatra zay fotsiny. Ny ala ny polisy, nisy zandary mbola nijanona teo ary tena mbola namono tamin'ilay asabotsy fa 5 volana oktobra moa iny Joël Bertsimba, le sabotsy nidiran'ny kapisaty nitarika ny olona niditra teo amin'ny 13 Mai, mbola namono ary tena hoe ampiasa hery zahay misy an'izany ampiasa hery zahay fa mipartay anareo, tsisy ninenina rovana nefa miditra fa hiditra ao amin'ny 13 Mai. Tsy nisy nanakana ary izy mirahavavy nitarika an'ireto kolonga madinika, olona tena ao anatin'ny fahasahiranana, tsy nisy, za tsy miteny hoe le olona ao anaty fahasahiranana fa le fomba fanadalana reo olona ny tena mandreraka. De izay zavatra izay no tsara apetraka hoe Ramatoa Rinara Kotomanga, Ramatoa Saondra Michel, aza adalaina tahaka an'ity ny olona any fitakiana atao hoe ny afatra mipetraka teo amin'ny 13 Mai de tokony fitakiana nampiasaina tamin'ny fotoana nampiasanareo hery nanakanana hoe non à la violence, matahotra basy tadidio, fa efa raha tsy nitsangana ny kapisata de efa natahotra tanteraka anareo zahay, nanomboka ny fitsaka, nanomboka hoe tena ohatran'ny tsy ho tafavoaka izy ity 13 Mai raha ty tsy tafiditra fa mafy loatra le famonoana. Tena za anisan'ny tena efa mpiara-miasa atao amin'ny infoculture média azotsika nytanina amin'izany hoe tena mitandremitsika rehefa makeny fa memafy le herisetra ataon'ilay lazaina fa mpitandro filaminana mamono
misambotra mampatahotra an'ireo mpanao fihetsiketsehana zany de reny le afatra rehetrarehetra matahotra no à la violence reny tamin'ireny fotoana reny ny tokony napetraka any afatra ray tsy iraisan'ny mpanao fihetsiketsehana zany ny teneniko hoe vilana tanteraka le vitakiny de le hoe ary zay ny tena ngeza indrindra hoe avereno Rajoelina averina tao inona eto Andriamatoa Andry Rajoelina izay tsy miombon-kevitra aminareo koa amin'ny 13 mai hoe izy anisan'ireo hoe tsy voatery eny an-dalambe rehefa tsy izy no manao an'io tamin'ny 2020 izy matsy teny an-dalambe hoe an'ny vahoaka ny fahefana de maka ny averin'ny vahoaka ty amiko zao ny fahefana zay ny teneniny tamin'izay fotoan'izay io zany ve zao mety aminy sa mbola mipetraka izy tsy voatery eny an-dalambe ny olana kely aminareo de zay tsy nisy hery politika teto tsy nisy hery politika teto naka fahefana fa nisy malagasy de avy eo nisy miaramila niaro an'le malagasy tsy ho ampiasana hery de le miaramila avy eo no nitolorana an'ilay fahefana mitatana fanjakana satria tsy maintsy misy tompona andraikitra ny firenena ao anatin'ilay fifampiresana ifampiresaka le malagasy rehefa avy navita nandakanareo tsy netiny resaka nandakanareo nanambotry firenena de ifampiresaka le malagasy de misisika anareo androany ary hito ny tena mamparary lohako ny eno azy hoe miteny Rinara Kotomanga tao amin'ny TV Plus tao anaty tondresaka hoe raha vao mbola tsy eo zahay ao anaty fampiresana tsisy zavatra ilamy mety tena efa aseho an'izany fa anakorotana izy zany tena mila andraisana fipetra kosa zany ka tena hoe tsy ilamy mety mifandray amin'izay tsy ilamy zay ve idoritrano eny a korondrano io satria za zao eto de tena hoe tokony isy fanadiadiana tena izy inona ny natonga n'iny doritrano teo a korondrano iny satria rehefa tonga ny inona izy ty ny mpanao gazety de misy olona miteny hoe raha i Rajoelina zao efa tokony efa nanome fanampinana izy nanao de inona le fomba fisainana mandeha zany ohatrany hoe mitaky an'ilay ratsy manjary fataon'ny Rajoelina tadidio fa raha mahantra reo tokantrano reo raha tsy misy mijery reo tokantrano reo de ny rafim-panjakana anao an'izay asa zay tsy napetraka Andriamatoa Andry Rajoelina tsy asan'ny filohan'ny Repoblika ny mandeha azony atao mampiseho teo feo fionoana tsy nisy maty ane tao i Joël Bertsy tsy nisy maty tao fa nisy doritrano tao ary le trano tadio fa ny commune urbaine Antananarivo de mbola TGV no maire teo ahoana ny resaka ataontsika hoe zany ny normalisation ny construction sy rehetrarehetra ny bidonville ahoana ny fanamboarana an'izany matoa tsy vita zany zavatra zany ka tonga amin'io lasa mora may ohatran'io tadidio tsara fa ny asan'ny fanjakana hatramin'izay io zavatra io tsy vita fito taona ianao teto nolokolokonao io trano io ny tsy dia ary zay ny tena comble amin'izy efa voatsidika Andriamatoa Andry Rajoelina de zao fanontaniako amin'ireo olona raha ny tsidiany de nahazo iny nareo nahazo jirona koa ny fitenena an'izay de rehefa ny tsidiany de anaovana populisme fotsiny le zavatra hoe ty fa akaiky vaoka fa zao matoa mirehatra io ka tsy tonga ny pompier matoa misy vona mahazo anero tsisy rafim-panjakana tonga de mandray azany tsy nanao ny asany Andriamatoa Andry Rajoelina mbola saika hanangana fondation nge izy anao pompier rehefa misy zavatra tsy vitan'ny fanjakana de hoe izy no mavita azy fa mba nisakana le haute cour constitutionnelle hoe rehefa eo amin'ny fitondrana ianao tsy mahazo manangana fondation zao izy mahazo manangana fondation manao an'izany zavatra rehetrarehetra tsy vitan'izany fa zao za tsy hoe miteny hoe tsy tokony jerena reo olon'ireo fa jerena inona ny natonga an'iny sao de ninina natao iny fa ny faharoko tsy asan'ny filohan'ny Repoblika ny manao an'izany hoe misy zavatra may misy zavatra zao de andeha azakazaka hijereny ho akany fon'ny olona de ampanantena zavatra tsy vita hatramin'izay inona ny fampanantenana nomena Andriamatoa Andry Rajoelina rehefa milaza nyty midina ifotony ty izy tsisy zavatra vitany ane matoa tsy misy jiro ao tokantrano noho ny tsy fahaiza mitatany Rajoelina hatramin'izay ine matoa tsy misy mandray an-tanana ireo zao zavatra zao tokony misy mpandray ny resaka voina eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo eo anivon'ny faritra Analamanga ny ministera pia fa tsy hoe ny filohan'ny Repoblika ny andeha eo tsy nisy maty tao tsy nisy ainana foy tao zany hoe omena andraikitra le rafitra tokony anao an'izany fa tsy hoe nanolotra vary tadidio tsara fa tamin'ny fotoana mba nionana tamin'ny filohan'ny fanavozana ny Madagasikara de niteny izy hatramin'ny sakafo hoan'ny ekipan'ny président nandritrany de prestataire avy any velany no manao ny sakafo hoentinao amin'ny vidiny mitangana de mitangana
palais d'état zany na any amin'ny firenena matanjaka raha dia misy mpahandro sakafo ao anatiny. Fa zao mody miseho mandoatra sakafo izy mandeha ny aminareo fa na ny sakafo hohanina ao amin'ny palais d'état Ambohitsiroatra tsisy cuisinier tsisy mpahandro sakafo ao fa mandeha maka an'ireo hôtely lafo be vola amin'ny malagasy ny hinanana an'izany mba azontsika tsaina moa zany sarisangy zany tena moa nataon'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika tamin'izay fotoan'izay hoe ny anahy zao ato dia madamako eo dia miaraka amin'ny mpiara-miasa ny mpanampy dia mahandro sakafo ato hohanina mividy zavatra eny an-tsena dia andrahoana. Itenenana antsika zany hoe azontsika tsaina moa le sinema ataon'ny Mpomban-Rajoelina itenenana hoe akaiky anareo izy fa ny tena marina fiatsaram-bela tsy fa izy ary tena manao fiainan'ny tena mpanefoeferan-tany hoe sakafo hohan'ny mpiara-miasa ao amin'ny palais institution ngeza be io dia tsy misy ve mpahandro sakafo ka jerena hoe tahaka ny ahoana ny zavatra vidiana mba hafantara na hoentina fotsiny re inona ny vidiny zavatra niakatra eny an-tsena eny dia ny ao amin'ny cuisine ny palais zany mba mahafantatra niakatra ny vary niakatra ny hena niakatra ny menaka tsy misy n'izao zany zavatra any dia fomba hanangonam-baovao ahafahanao anaraha-maso an'ireo ministra manao ny asa ve ireo tompona andraikitra ny varitra ny famokarana fa ianao dia inona nataonao ka ianao ve raha makary amin'ny 5 étoiles ry tsy maintsy zavatra lafo vidy tsy maintsy ataony na hanafarany any Maurice any Chine na ny Dubai ara vary afarany satria ianao mila dia izy misatisfaire ny besoin anao amin'ny vidiny midangana dia midangana ary mamono zany ny zavatra madinika vola very izy tokony anaovana eritrereto fa na lakrea-pianarana amina EPP raha nge tsy vitan'ity fanjakana ity fa mbola fram manao azy nefa ny filoha-panjakana ny filoha-pirenena tamin'izany dia service traiteur ny manao ny sakafo hohaniny olona firy eo amin'ny palais tena azontsika tsaina ve dia aveo ianareo moa dia tsy diako dia meko jirona koa dia androany ianareo avereno Andry Rajoelina tsy ianareo akory na fananinana atao io nidorana ny tranonareo dia nareo atao fitaovana politika tahaka izany dia aveo misy rovavy mieritreritra fa ho lehibe ny délégation any Andry Rajoelina omena fahefana raha aveo no anaovana sacrifice anareo fa tsisy raharainy anareo fa avereno Rajoelina aloha fananany Rajoelina tsy kitikitena fananana azo tamin'ny alatra zavatra tahaka izany zany no mamofady izaho kosa eto dia mametraka tsara iverenako izay Joelina Beartsima tsy manala kosa andraikitra amin'ny fanjakana rehefa misy mivona tokony misy mihetsika ny fanjakana amin'ny rafitra tanatohatra misy azy avy ary apetrako tsara mbola betsaka ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera tokony anao fampandehana andrara misy an'ireny vona reny tadiova na Marie Michel io ara mbola ministra io amin'izao fotoan'izao mbola tsy navita passation io amin'izao fotoan'izao raha tsy mandeha ny fampianarana tadidio tsara fa tamin'ireny zera-bomba tsy avelan'ny famezivezy ny olona dia anisan'ireo nanaiky raha matoa Marie Michel aloha mianatra ny malagasy tadiditsika angaminy Joelina Beartsima hoe mianatra ny mahanina manao fiainana andavanandro ianao tompona ndraiky fataro fa ny EPP ny CEG ny lycée mpanjakana be da be tsy mianatra amin'izao raha matoa Marie Michel satria maninona misy zavatra be da be takina misy zavatra tsy tonombanao aiza le matompona ndraikitra anao ianao mbola tompona ndraikitra fampandehanan-draharaha zany raha matoa Saondra Marie Michel fa ianao inona ny zavatra ataonao avereno Rajoelina misy manao sarisary fa inonao loatra moa le Rajoelina ny tena mitomany ianao manana doctorat firy ianao ho ikoto zay manana doctorat firy ianao dia olona tsy manana baka BPC ny diplôma no topoinao ohatry ny Andriamanitra kely lazainao 400 tety manambany an'le fianarana nataonao mihitsy ianao raha matoa Marie Michel amin'ny zavatra ataonao tahaka izany itenenana antsika zany hoe aza aoka izay ty fanabadona malagasy ity fa malagasy amin'izao fotoan'izao dia mila ampahafantarina tsara anazy hoe raha misy mitranga tahaka izao andraikitry nizy fa le tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina mantsy dia eo ihany koa no efa ampitandremana ny rehetra manomboka amin'ny colonel Michael Randrianirina tsy ianao no andeha hiteny fa vitanao daholo ty rehetrarehetra ty fa satria izy zavatra tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina dia hoe rehefa misy ny zavatra vita dia merci président misaorana ny filohan'ny repoblika fa rehefa misy zavatra tsy mety dia tsy tompona andraikitra anio mihitsy izy tsy tompona andraikitra anio fa lazay fa misy tompona fa rehefa vita dia izy fa rehefa tsy vita dia tsy izy zany zavatra zany alana tsy ny tompoko fa zany tsy mety apetrao amin'ny andraikitra ny asa ny tsirairay avy samy mandray ny andraikina amin'izao fotoana inona ny anjaran'ny commune nidina teny ve raha matoa ary lala raha manatsoa nidina teny ao anaty fiari-piadidiana io ny solombavam-bahoaka be da be nidina teny manohana an'izao fitondrana amin'ny joro zao
fa maninona mody tsy asiana resaka fa maninona ny arangaranga avereny président mato mbola ranomaimbo mandalo eo amin'ny tranonareo amin'iny toerana tompona ndraikitra Andriamatoa Andry Rajoelina nampandany ny Arilala Ramanatsoa tompona ndraikitra Andry Rajoelina amin'ny fitsinjarana vola jereo 600 millions de dollars ny volana Andriamatoa Ravatomanga Atsinosy Maurice fotsiny azonao an-tsaina moa zany 600 millions de dollars nefa eto Madagasikara jerevy ny vola indramina ohatrinona ny indramina tamin'ny fanaovana ny téléphérique mpandrara toko Andriamatoa Mamy Ravatomanga raha zavatra tena fantany fa andeko maninona raha izy nanao investissement nanao ny téléphérique io ny lalamby izay tena fitaova-pitaterana farany mora ahafahana mamelona toe-karena ny vonoany Mamy Ravatomanga nalainy daholo ny moa zany ny patrimoine immobilier nanaovanany aofa akany vola fa le lalamby tena mipotehana tanteraka ohatran'io Madarel nefa mpandraharaha ianao afaka nitazona ny monopole lalamby ianao fenonao lalamby Madagasikara dia miena ny vidin'entana mora ny fitateran'entana mora ny fitateran'olona afaka mifamezivezy ao anaty fotoana voafetra tsara ny olona fantatra tsara ny trajet satria tsisy embouteillage zany train tsy nataonao zany nefa ianao mpandraharaha lazainao fa mpandraharaha manana vina goavambe loha masinina brocatera no entinao tareha manakara fianaratsoa inona ny zavatra hoentina amin'izany zavatra zany ve ny 400 tête zany ve zavatra hitedavam-bola angalaram-bola no ataonareo dia amin'izao fotoan'izao ianareo mieritreritra fa avereny Rajoelina dia anakorotanareo ny malagasy tsy te hifampiresaka aminareo tsony leo anareo nandohanareo mila miditra ato anaty ny lohan'ireo mpanohana ny Andriamatoa Andry Rajoelina zany zay zavatra ray Joelina Bertsy fa resako kely ilay resaka solombavam-bahoaka eto koa reto solombavam-bahoaka ny vadika reto satria nijoro izy ireo androany ahitana alohandohany ny solombavam-bahoaka n'Ambohidratrimo lany tamin'ny Irmara ny député Johnny zao hita teo dia ny député Anambatolampy le écran plat fahalazany Tina Razafy-Mahefa ministre ny Atany nangala-bato nampalany any Andry Rajoelina tamin'ny fotoan'androny nangalatra nanesoesiny ministre ny fanabeazam-pirenena tamin'ny resaka bombosetikay tratra tamin'ny écran plat mbola tsy migadra amin'izao fotoana za aloha dia miteny an'ity raha vao io anteny miram-pirenena eo miala daholo ny immunité satria ao anaty fotoam-pivoriana zany zao dia manana immunité zay fa raha vao tany io satria solombavam-bahoaka alatra dia zareo mieritreritra ny solombavam-ny député ny etsy amin'ny 4e arrondissement ny député Fidy zay mbola niara-nijoro tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina nanesoeso ny etsy-bahoaka ary ny apanga olona amin'ny tsisy pirofo mitsory riariny ery hoe miovy izy zao fa vonona hiditra amin'ny fanangana tadidio maro anisy nareo tao anatin'ny anteny miram-pirenena azonareo atao tsara ny nandray ny anjara toeranareo hoe nareo ny mpanara-maso ny mpanatanteraka nareo mpanao lalàna maro anisy nareo maninona tsy nandamin-dresaka tao anatin'ny antoko ny vondrona antoko nisy anareo zay koa ny atao fa tsy le hoe discipline de parti manao oui monsieur an'Andriamatoa Rajoelina fa firenena no jerena naninona nareo tsy tonga saina ve nareo hoe tsy izy zao zavatra fa te afana teo anosy be zany Fidy zany mbola tena nitehaka ahoana androany no hoe mivadika fa andeha hananga inona ny firenena ho atsanganareo firy taona nareo teo tsy nanangana inona tahaka zany ve zany ny fomba hitondrana andy dia amiko aza siana fiatsaram-belatsy kajikajy politika fa nario reo raha mieritreritra ndraindraikitra koa zay raha pitso androany dia aoka koa tsaraina amin'ny asanay tena zay zavatra zay kosa aloha fa tsy hoe za miteny eto dia rehefa avy eo anao tahaka Andry Lalatiana Rakotondrazafy tsy mety zany zavatra zany fa nareo aza mety tsara velatsy kajikajy politika ka androany nareo eritreritra hoe anjely tena tsy mety nareo tokony tsy mahazo fahefana fa zao mijanona amin'ny politika dia mirotsa fa amina lamina vaovao tsy afahana mangala za kosa aloha tsy miteny hoe andao angala-bato dia atao maresy daholo indray zay tsy pomba Rajoelina tsy zany naniry politika zay samy nanohana an'Andriamatoa Andry Rajoelina dia mipetraka tsara hoe misy lamina tsanga aloha mirafitra vaovao firenena vanina dia madio zay lalao politika fanaovana politika zay fomba fijery amin'izay hoentina mifampandrosoana ny Madagasikara fijerevana nireo tombotsoa ny Madagasikara dia samy manana ny asa ny antoko politika manao ny asany tsara amin'izay société civile ka na antoko politika tonga ary dia ny programa no atosika ao anatin'ny anteny mira ny programa ny toanana fa ny fanao ratsy tompoko sy toanana misy an'izany zao amin'izao fotoana zao hoe mpangala trombo ny inona izy ity ny
merany be ny tanàna ny Ambohidratrimo, iza le miaro azy de hoe misy mpiaro izy am'zany, ny gouverneur n'Analamanga miaro azy, ny solombavambahoaka aiza ny toerany am'zany, fa naninona zany hatramin'izay nekenareo am'izay fotoana satria maninona ny antoko tadidio tsara fa ny antoko ny tokony miantoka ny caution ny resaka propagande, ny antoko de cotisation ampikiampana fa tsy hoe za manambola de za hitsangana de za ny candidat, na hoe satria zay candidat an-Rajoelina de alefaso ny volam-panjakana anaovanay propagande de sakatsakano tsara dao. Nisy tamin'ny filatsahana be ny tanàna ny fanaovanay na dossier tsy feno ary de nekena tamin'iny, mahafantatra olona miteny manana pirofo am'zany ary ohatra ilainy zany hoe ity misy pirofo fa tena tsy feno akory le dossier de nekena, de ny apitson'iny vao ny fenofenona satria hoe efa nisy fanarahana am'izay fa de arotsaka reto any reto mba hiblokena le mpanohatra fa sao de zao aloha zarazaraina tsara le vato zany angeny fanaova tsy zany tsony ny fanaovana politika fa hoe ao anaty tanàna ray ohatra Anteroko avelo ny antoko politika tena hijery ny hiezaka samy andrisy lahatra ny mponina Anteroko tsy asiana alabato. Ny Anteroka zao nisy an'izany, nisy alabato tao karakory niakatra teny amin'ny anina teny ohatra ny lamindama satria nisy an'ny dada sy mama ny andry Rajoelina teto Antero, tsisy hidiran'ny dada sy mama ny Rajoelina ny raharaha politika raha ohatra hoe Rajoelina président olotsotra ohatran'ny olotsotra rehetra izy fa tsisy hitsabatsabahany zany fa ohatra ny lasa mandeha mihirany rehefa andeha hirotsaka mairana Anteroka tamin'izany fotoana zany ve ny fomba fanao eto amin'ity firenena ity de veritsika hoe avereno Rajoelina anao an'izany de androany koa hoe satria zay mivadika de eritreretina hoe voafafa daholo ny dossier maloto efa mba namany tsy mitady tsy hoe tonga namana vao mavomavo fa tsy mitady olona ratsy fa raha tena miaika an'le fahadisoana nareo miverina mamerina ny alatra nataonareo mibaboka amin'ny eloko ataony ny eloko hibaboana modrary fa tena hibaboana de tsaraina koa aloha nareo misy fotoana maromaro hitsarana nareo afaka miverina amin'ny raharaha politika ianareo zany kosa aloha de zay le izy manana hevitra nareo raha tsy naloto tokoa tao anatin'le ekipa Rajoelina afaka miaro an'ilay hevitra raha nisy hevitra tena hevitra fototra ho an'ny fampandrosoana fiarahamonina tao anatin'ilay antokona vondrona politika nisy anareo andao andray hiresaka fa tsy hoe olona maloto rehetra no miseho azy te haka toerana de ireo no atao mpitarika an'izany zavatra tsy ekena zany zavatra zany Joelina Bertsimy izay zavatra zay ny tsara mariana amin'ity resaka doritrano fidinana etsy amin'ny 13 mai de zao hiverina kely amin'ilay resaka ary resahako an'ity tontolon'ny serasera eto Madagasikara ity resaka liberté de presse ty satria io foana no matetika misy olona tsy mahazo mihitsy ny tena dika an'le izy hoe miverina zany zao amin'ny TV+ dondresaka de le mampiady angely misy ny média tena mampiady angely ary ain'ny olona io tsy ny mafaly sy mafinaritra no atao reny tao amin'ny TV+ reny zao de amiko fampiadiana angely de eto zany ty hipetraka indray zany ny TV+ Madagasikara ho média tena mampiady hevitra fa zao ny ataon'ny TV+ tsy kianiko iny mipaika hitondrany an'ilay ady hevitra ao aminy iny mipaika hoentiny hisitona amin'ny mpijery fa zao izaho kosa miteny inona ny tokony ataon'ny TVM CRNM marina fa hoe ny sokatrinareo de mampiteny an'ny avy amin'ny hery fanoherana teo aloha rehetrarehetra na mbola tsy faly ary amin'ity fitondrana ity fa zao sokafy amin'ny karazam-baovao misy eo amin'ny 13 mai tokony hita ao anatin'ny televiziona malagasy reny fa zao izao tena hita amina angle maro reny vaovao eo amin'ny 13 mai reny tena ataovy le mamatianina an'ilay mpanao gazety asio sarina drone satria zay ny tena fanao alaivo le sary aseho andry de asio sarina drone apita hoe zao ny paika tseratsera zao ny zavatra misy aseho izany fa zao apiteneno lay Rinara Kotomanga sy Marie Michel Saondra ao amin'ny TVM tsy olana ane zany fa zao apatsihivan'ny olona ny zavatra ny tenenina asan'ny TVM zany ny zavatra tokony atao TVM RNM mila mampiseho an'izany ay ve zany reto olona mila zavatra manaitra ny karazam-baovao ohatra misy ireo ataontsika hery politika amin'izao fotoana zao tsy faly amin'ny fitondrana fahefana fanavozana mila mivoaka reny ohatra ny vaovao teo amin'ny Kianjankato mila mivoaka ao reny ny fametrahana an'izay ho an'ny TVM CRNM ka tena hoe manao zavatra ho ananganan-javatra de mitarika ny olona ho be mpijery ilay televizion pirenena afaka mifaninana tsara ary amin'ny fotoana misy fanetanana ilaina de be mpijery kokoa le TVM CRNM fa tsy ary amin'ny televizionna tsy miakina ry zay faly mampiady angely maka buzz
tsy haiko na azotsika mpanao gazety zany misy tena mpanao gazety tena matianina tsy mampiady angely hoe andao ampidina ohatra zao efa hitako mivoaka ny tokony ho atao miady hevitra Rina Rakotomanga, Saondra Marie Michel, ny mpitsara faniry Soherinaivo zay miverina dia ampiarina amin'io Saintia dia tsy le ampiady zavatra ohatray afinaritraritra olona tsia fa inona iny mpanao gazety mitana ny ady hevitra eo ohatra raha vao miteny an'ireny ohatra zany raha atao amin'ny televiziona malagasy ohatra zany natao iny débat iny vao miteny an'izany Rina Rakotomanga dia hoe anakorotana ve zany nareo aza vao le hevitra hoe tsisy lamma zany mihitsy eto fa inona ny aton'izay tsy lamizay mila tapahana le izy de risahana le izy tsy hoe tapahana tsy avelitena fa atosika anazavany heviny ka jeren'ny olona tsarain'ny olona am'zava fa raha tsy manao an'izany TVM-RNM fa hoe ampiteny sanatria hoe za koa andondona any androany de me fandarana mono ka omeny miary satria miary taloha tsy nahazo ny tena zao miary tsy izay loatra ny tedavina fa amin'ny toetra raha rehetra misy eo amin'ny firenena de ny karazam-baovao hita ao amin'ny TVM hita ao amin'ny RNM hita amin'ny agence de presse taratra satria maninona anisany indicateur ray ahafahan'ny fitondram-panjakana mijery ihany koa hoe ay misy an'izany ahafahana mandray fanapahan-kevitra tokony izay lay asan'ilay média libre fa manjary lasa expert ny fisolelahana lay télévision mpanjakana sy le radio mampifalifaly an'izay eo amin'ny fitondrana tsy zany ny ilana tompoko fa tena hoe manampy amin'ny fanangonana karazan-kevitra karazam-baovao ahafahana mandray fanapahan-kevitra ho an'ny fitondrana fampandrosoana eto amin'ny firenena fa raha tsy vita izay dia mialatsiny efa tsisy fiovana indray tao amin'ilay TVM CRNM zany zavatra zany mila irosoana ka mila io TVM CRNM io raha vola vaovao référence eto Madagasikara zany zavatra zany le mahasoa zay ny hoe ilana TVM maromaro 1 2 3 4 ilana an'izany io atonga an'le inona hoe misehatra tena ho an'ny vaovao fotsiny misehatra tena ho an'ny kolotsaina misehatra tena ho an'ny fampialam-boly misehatra tena ho an'ny fitezana misehatra ho anna fanadihadiana zany zavatra ny fa tsy voatery idirana zao de zao zay fa lay grille de programme eo zay za mandinika manao copie ny any ivelany sy ny karazany mody adaladalana amina na inona moa fampitenenana tompona ndraiky mpanjakana foana tena reportage documentaire atao misy fanapahan-kevitra ataon'ny fanjakana d'accord ao anaty documentaire manazava ny enjeu lay zavatra miteny tompona ndraiky fa hoentinao koa ny sosikevitra hafa ahafahana hoe ay misy an'izay ka izay zavatra io ay misy an'izao ka io zavatra io fa tsy hoe mate de mety daholo le tenen'le tompona ndraiky mpanjakana tsy tompo ny information alefa satria manana an'izay caractère mahatonga official vaovao zay ny TVM sy ny RNM fa avy eo mandray antanana n'ilay tena hoe mamedia azy ary ny mpanao gazety de tena mpanao gazety matiana zany zavatra zany mila irosoana fa tsy tahaka ny hoe mampiady angely de zay zavatra tsy hitan'ny olona ao aminao de mahafinaritra azy any amin'ny média privé ka inona ny zavatra misy rehefa misy tena ohatra hoe fandraisam-pitenenana ady hevitra tokony atao de lasa mampetsaka matanjaka ho azy Real TV, TV Plus Madagasikara fa le TVM rehefa manao zara raha misy 2000 ampijery amin'ny Facebook teren'le hoe de misy toerana tsy misy de any no avantage fa le reste amin'ny grande ville tsisy am'jeny fa mila an'izay zavatra io za tsy miteny hoe capter audimat fa mamisy dikany an'ilay contenu hoentinao anatin'ilay ainao manjery pirenena fa raha tsy zay zava-poana ny zavatra ataontsika farany angamba miaro Solfarjona ny vaovao andrasan'ny maro indrindra am'izao de ndresaka gouvernementa ny zavatra nisy aloha de tsy nivoaka alohan'ny lady araka ny lazainy ny filohan'ny fanavozana ny République ny Madagasikara ila izy asa mety anahoana ny mety ho firafitra izay gouvernementa zay misy azo atenaina ihany koa ve tatahaka nahoana ny mety ho endrika tsara toerana ahafahana an'izany mitondra n'ilay tena fanavozana ny za tsy mahafantatra tsy ao anatin'ny ekipa ny président fanaovana an'io de tsy afaka hiteny fa zavatra nisy fotsiny de hoe nisy fanakianana ny prime ministre raha mbola misy fanakianana koa ny gouvernementa de raharaha be fa tsy maintsy manao ataontsika hoe manitsy any zavatra tsy vita atao amin'ny resaka primature ny atao anatin'ny gouvernement prime ministre ny atao amin'ny gouvernement ny ministre zany fanirina ny azakazaka alohan'ny lahady fa rehefa manara-maso mijery momba le olona sy mifampiresaka amin'ny olona mety tsy vita zay de mitohy le izy ao anatin'ny fianoana fakakevitra de mitohy am'izay de za miteny fotsiny hoe
ny fampandehanan-javatra mila atao tokoa fa mila responsable nrehetrarehetra raha miandry ohatra hoe miandry rahandroany na miandry rahapitso na ravakapitso tsy de misy azakazahana loatra anie zany aleo lavitra ary mahita hoe nenona tsara daholo ny herivelona rehetrarehetra ary olona tena hitondra fanovany fanavozana ametraka le fitantanana mahitsy tsy misy alatralatra sy mivilavila no mipetraka eo tsy zay hoe maika de io fa tena nitazona ny teny mena nivoaka le izy fa ny fananganana n'izany gouvernementa zany raha avy eo raha mbola misy ndray koa ny fananganana ny staffny reny zavatra reny ministera tsirairay avy zany atao ampamaliana an'izay zavatra za tsy miteny hoe ny zavatra hitsiko kely fotsiny ngamba de hoe aleo mifampiresaka tsara amin'ny mpanatanteraka an'ilay asa zay vao miteny ngamba zay anisan'ny zavatra ray fa matetika raha miteny fotsiny ianao dia ampanarahana an'le baiko le olona na fatany raha fa tsy tokony zay ny zavatra mety tsy de amaly izy anyka masa manaonao foana de miandry eto tsika rehetrarehetra aloha fa ny zavatra hafatra kely apetrako angamba mialohan'ny amaranantsika azy de hoe aoka tsy akorotana ny firenena fotoana zao ifampiresahany samy malagasy raha ohatra heverinao fa very fahefana ianao raha ohatra heverinao fa very alay tombontsoa ianao de mametra fanontaniana hoe raha very taty amiko le tombontsoa zay nangalariko de mitonga any amin'ny tena tompony ve de mipetrara izay fa rozany hoe very le tombontsoa ka lasa n'olombitsy fotsiny koa de miteneny ianao mba tena hoany amin'ilay malagasy le izy zany hoe miakeloko ianao de manao hoe alao kosa raha atao mahitsy fa tsy tony fanaonay hatramin'izay de miteneny ianao raha zay ngamba ny aloha tsy fa raha natsika etona amin'ity maraina ity marasolo faritsona maromaro ny vaovao hitranga zany mety herinandro ity de arahantsika kaiky ireny rehetrarehetra reny any